anatin'ny fety ihany tsika zany na ity vaovao manaraka ity dia mbola manasongadina izay fety izay nitanterahana androany teny amin'ny foiben'ny ONG Madagascar Alzheimer masoandro mody ny Noël firaisankina fety ho an'ireo zokiolona sy ny marary ny Alzheimer no natao teny an-toerana araka izao tato-baovao izao. Noël firaisankina io no etsika no karakarainy ONG Madagascar Alzheimer masoandro mody teny feny manana mahazo arivo androany fetiny Krismasy niarahana tamin'ireo zokiolona mpikambana. Nisy arak'izany varavarana misokatra ho fampafantarana momba ny fikambanana ny aretina Alzheimer sy ny fepetra azo raisina amin'izany, ny kilalao an'ny kely sy ny lehibe, ny varotra fampiratina ny asa tanan'ny zokiolona, ny fivarotana fanomezana hafakely, ny seho an-tsehatra nataon'ny mpikambana sy ny maro hafa ihany koa. Anisan'ny nanamarika ity taona 7 ity ny fanofanana ny auxiliaire de vie izay efa hiditra amin'ny andiany fahaefatra Atsoatsy. Vina ho an'ny taona 7 ny fanomanana ny 5 taona ny fikambanana. Ilaina ny fanampiana avy amin'ireo malala tanana kosa ny fananganana ny centre de ressourcement any Ankady Efajoro. Miandry izay tsara sitrapo izay malala tanana rehetra fa isorana lehibe ny commune Andorana fotsiny ara-miasa aminay dia izany manarina an'ilay tany izao amin'izao fotoana izao. Dia mba izany efa ao izany moa efa ny tany misy ny sarin-tany efa vita fa dia miandry ny fanatanterahana sika fotoatrano tsy efa rehetra fa dia mangataka ny famindrampona tsirairay avy an'ireo ray aman-drenitsika ireo satria izay eto raha ohatra ka 7-10 zao no marary ny Alzheimer miandro toerana dia tretinareo zany fa 10 ihany no azona iraisina eto amin'ity toerana ity satria ity toerana dia toerana nampidramin'olona tsara sitrapo miaina zany aretina Alzheimer dia tsy antonona mihitsy n'ilay toerana miampy ny zokiolona tomady koa izay manao asa tanana sy ny fanerase reto. Fifaliana ho anay fikambanana eto amin'ny masoandro mody Alzheimer ny nahita nareo sy nanasana teto amin'ity toerana ity. Izany moa dia sady firaritso sy fisaoran'Andriamanitra no fantatrarana an'izao farany taona izao na dia mbola 5 Desambra ara no avy dia efa firaritso atsika rehetra engany ka mba samy hanao fety fety mamy, fety sambatra, fety mahasoa. Rehefa tafatsangana moa ny fitoerana any Ankady Efajoro izay dia vinavinaina fa afaka andray hatramin'ny marary 70 any Ampiandohany.